fanana ny filoham-pirenena zo-pirenena frantsay tsy afaka miala amin'ireo mpirofintsony Andry Rajoelina hoy ny antokoteza. Tambokarama ny sefokotany tsy hita ihany ilay avy telo eny nampanantenany ny fitondram-panjakana. Fanomanana baccalauréat nakatoromarika nakamaroan'ny mpianatra androany. Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray noho tsy diako ny tokantranonao amin'ity hariva ity. Manoatra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Tsy manaiky ny fikasany fanjakana malagasy hanondrana enomby ny solitena ny ponina avy any Toliara efa malany tamingana ny omby hoy izy ireo ary anampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana raha toka miatra ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo indry. Toy izao indrindra ny fanampanazavana momba izay teo amin'ny fanadihadiana nataon'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Miteraka resaby aminy izao nitatry ny filan-kevitry minisitra farany teo mamerina ny fanondranana enomby any ivelany. Efa nisy tokoa ny fanondranana enomby nataon'ny orinasa Bovima teo aloha saingy nahato ny fanjakana nanomboka ny taona 2024 no nisy fisiny mangarahara amin'ny omby vonoina sy ny fitarainan'ny mponina. Raha nitatry ny mpitandro ny filaminana raha teo dia tsy misy taratasy ny ankamaroan'ireo omby misy mangalatra. Manay araka izany ny mponina any atsimo fa ampirongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana ity fikasan'ny fanjakana ity. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana nefa arena sy kolontsaina ho an'ny mponina any an-toerana ny omby ka ina ho lany taranaka ny fiompiana raha teo tsy zarizary. Apatrana zany le toerana anankiray. Misy toerana iray eto Madagasikara zany dia tambatra satria io loharanoko any sosiny io resaka omby io. Io ny bankina io. Tsy olombelona ny olombelona raha tsy manana omby sy tokantrano. Ary tsy omby ray ihany zato farafaratsy ao anatin'ny tokantrano anankiray. Ka rehefa atao zany fanondrana dia automatique tonga ho azy zany le dahalo indray. Sy ny malaso zahay ihany fa dahalo moa hoantsika andrenivohitra aty. Dia be tiverina indray io zavatra io. Ka le fiverina zavatra zay zany satria zahay nan'izao zany fa mandram-pahalemana kely tsy dia be. Ny fahatany le didina boaka ny fanjakana sy fandranana dia tsy mety tokoa any satria lany taminga zany ny omby eto Madagasikara surtout ny any Toliara. Zany Toliara tena io zay na resaka harina ihany Toliara io fameloman'omby io. Ka tsy mety aminay any Toliara zany fanondranana omby zany raha tena ary tokony magataka ny mpitondra fanjakana izahay any Toliara mba hamoana tanteraka io didy io satria maty zahay any ary tsy misy ny fivelomanay raha ava tanteraka ny harenanay any amin'ny faritany Toliara satria io zany mba reharehanay erana Madagasikara io fa io fiharena omby io. Tsy anakatra amin'ny farany araka izany ny mponina avy any an-toerana raha miatra tokoa ity fanapa-kevitra ity. Mbola ao anatin'ny fakakevitra moa ny fanjakana amin'izao milaza ny hanohitra hatramin'ny farany kosa izy ireo. Ohatra mihatra io didy io dia avy hatrany dia tonga dia potika tanteraka lasa mahantra mihitsy zany Toliara. Tsy misy fivelomana intsony fa lasa irenireny lasa hatra eny an-dalambe ary mety angamba hirongatra indray zany ny malaso amin'ny Toliara satria malaso moa aminay fa dahalo aminareo aty hirongatra malaso ary tena amin'izao ny malaso fa manao ny ataony tena mandeha andeha Jolay 20, 30 mandeha midina any ambanivohitra ny Toliara. Mankomby fo, mankomby 30, mankomby 50. Tena ravany tena lasa mirenireny zany le tompon'omby amin'izao fotoana zao lasa tomany lasa mijaly ary miafara ny fahafatezana mihitsy azy. Tsara ny mampatsiahy fa ny volana febroary 2024 no nandraisan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny didim-panjakana mampiato ny fanondranana enomby na omby velona any ivelany. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'izany fa ho fanatanterana ny vina IEM no antony. Saingy izao miverina indray ny famoahana didim-panjakana anondrana. Dia mipetraka araka izany fanontaniana hoe efa tanteraka nga ilay vina sa tsy ho tanterahiny intsony. Fa tsy misy mpijery ary dia mahatsiaro ho voahelika amin'ny fampandrosoana ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Bekily efatra androy hoy nambaran'ny mponina avy any an-toerana androany. Manjaka nefa ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao na nilatsaka ihany koa ary ny orana tsy azo ianterana vokatra betsaka izany. Fantatra fa dia olona afaka manala azy ireo amin'ny fahasaranana no tadiavin'ny mponina ao Bekily amin'ny fifidianana ho avy izao. Mbola iravy Razafy Mahena sy Mathieu Prince hatrany. Tsy misy tarainana sarangotana ny vahoaka ny Bekily manoloana ny fanafian-dalo sy ny mosary any amin'iny faritriny. Zary lasa atao mitondra fitaovana fotsiny ihany fa orim-bahoaka itadiavana fanampiana ny ivelany. Mifanohitra amin'izay anefa ny zava-misy marina ary tsy mipakany amin'ireo tena mila ny fanampiana izany. Vahoaka sahirana, tsy mandry andro, tsy mandry alina, tsy ampy fivelomana no misy eo Bekily amin'ny faritra Androy.
mpitondra vaovao no antenen'izy ireo anarina ny fiainany amin'izao. Rokatra ny malaso amin'izao fotoana izao. Zao ny akatra ty io lasa ny malaso ny ombiko vovotra 10 lahy. Ka tsy mandry fahalemana bekily hatramin'izao. Ka ny zava-misy any bekily tena mampalahelo fa latsaka katerena io distrika io. Ny distrika sasany mandroso fa izao bekily ao mialentika. Ka zahay zany mila fitondrana vaovao, mila olom-baovao hitondra ity firenena ty. Fa ohatra ny zanakakala hafa ny distrika bekily io raha ny fijerena azy. Ka zany mampalahelo anay ao indrindra fa ny lalany zao mandeha any amin'ny faritra tena tsisy lana azy na makany amin'ny Toliara. Ohatra ny tsy misy mpitondra io tanàna io, tsy misy fivany hatramin'izao. Ino ny antony? Tsy misy mpijery. Ka zahay mitady olona hijery any bekily, hampandroso any bekily, hampijano io tsy fandre fahalemana io. Saika manerana ny nosy no mitaraina amin'ny tsy fisiany fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, miady irery ny akamaroany faritra, ampimambo nataony akamaroany ireo tompona ndraiky mpanjakana ka tsy azo enteherana. Ireo olombitsy manohana izao fitondrana izao ihany no mahazo tombony ary misy aza manararo-pahefana amin'ny madinika. Fa tsy mbola ampitraikefa amin'ny fitantanana firenena ny mpitondra ankehitriny ho ny fanehoan-kevitra avy amina ray aman-dreny avy any amin'ny faritany Fianaratsoa iny androany. Tsy mpanaja ny soatoavina malagasy fa mankatoa ny fomba ny vahiny ary tsy manome asiny ireo olobe eto amin'ny firenena ireo mpitondra ireo karariny raha mikorosofana tahaka izao i Madagasikara. Sosokevitra no nomen'ity ray aman-dreny ity ho an'izay vonina hitondra Madagasikara hivoatra tsaratsara kokoa noho ny misy ankehitriny. Ravra Zafimahenina sy Mathieu Prince. Mankahazakazaka amin'ny kolontsaina vahiny mpitondra malagasy ary vohitsakitsaka ny soatoavina maizy any Madagasikara. Voalohany, efa tsy sokajino malagasy ny filoham-pirenena. Faharoa, tsy misy manisy asiny intsony ireo ray aman-dreny toteny eny anivon'ny fiarahamonina. Raha tena te hiotra, te hampandroso Madagasikara ty tokoa leo tsika, dia ny zavatra mba angatahnay any olona hitondrany ty, omeo hasina reo rafitra tena ny aina ny firenena malagasy hatramin'izay, le rafitra traditionnel. Zany hoe le soatoavina malagasy mihitsy zany tokony hiainana. Sy hangalatahaky ny acculturation ny azosika dia io miaina amin'ny rafitra kolonial io. Manana ny heviny amin'ny tokony hampandrosoana faritra misy azy anefa ireo ray aman-dreny ireo. Misy ihany koa ny sosokevitra roso no an'izay mpitondra vonina sy hanafaka ny firenena anaty gejany fanatotoloana ahafahanome sehatra kosa ny voaka malagasy amin'ny fampandrosoana takiny isam-batan'olona afa-tsy ny tombontsoany vahiny. Ireo anino mahafantatra hoe inona no hampandroso ny faritra misy anao. Nareo lohahazo ny ray aman-dreny aminareo mahafantatra inona no tena hampandroso. Izany le tena besoin sociaux originaux. Izy no mahafantatra an'iny. Izy amin'ny mpitondra ny mahay mi-exploiter an'izay. Manome valeran'izay tsy misy. Dikan'izany tsy mahitsy zay ny aingana. Ka raha mpitondra tsy mahay manainga an'izay dia mbola mpilia vavany hoe za hitondra ny Madagasikara, za hampandroso ny Madagasikara. Izy eo ihany koa ny mahafantatra hoe zao ny fitantanana ny fiarahamonina aminay aty. Mendrika manome vahana ny fiainanay aty. Raha tena tisika ny hoe hisy zany développement économique, sociopolitique zay, tsy maintsy atao ny hahavoky an'io malagasy io. Raha amin'ny sakafo tsara, raha ampy tsara ny sakafony, miaina tsara milamina izy, zany hoe mirindra ny fiarahamoniny ao, sécuriser tsara izy amin'ny asany fivelomam-pony andavanandro, dia mandeha ara-dalàna ny activité isaky ny foyer. Ny mametra-pialana sady tsy mirotsaka hofidiana intsony no mety amin'ny Andry Rajoelina ho nambarany filohany Antokoteza androany. Hitondra korotana ny fisiriziriny mbola hirotsaka hofidiana eo. Nanampitrotraka ny fahatezerany mpanao politika ihany koa ny sorabola no tapahany gouvernemanta azahoan'ireo kandida andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Germain Menjanary sy Manora Andriamanala. Ninona no ambaran'ny Rajoelina dia tsy afaka miala fa tena mizaka zo pirenena frantsay ny tenany. Profo maro no efa nanamafy izany.
eo ny gazety-mpanjakana frantsay sy ny taratasy izay nosiniavina hoy ny profesora Jean-Louis Rakodambo. Tsara indrindra amin'ilay izy raha misainga Andry Rajoelina dia mametra-pialahana izy fa diso dia fona mivoaka ray manontolo izy dia hitantsika toy zay ny tsara indrindra, zay ny tsy misy korotana eto amin'ny firenena ity dia hitantsika toy fa ao anatin'ny situation kaotika tanteraka tsika ninona filaza tsy mbola nisy eran-tany zany hoe komoriana hitondra ny lafrantsa zany, tsy mbola nisy eran-tany zany hoe amerikana dia hitondra ny nosy anankiray na dia hitondra firenena anankiray dia izy ny président zany firenena zany, tsy mbola nisy zany fa metrahana babakotona marionnette no misy fa le hoe olona de nationalité française mihitsy hitondra ny gasy tsy mety zany, tsy azo atao zany ninona filaza tsy mety zany. Tsy ampilamina ny firenena mihitsy ny mbola iziriziriny irotsaka ho kandida ho fidiana ho filoham-pirenena ho iatrany ny fanazavany. Tiana na tsy tiana tsy maintsy andehana amin'ny désobéissance civile io hoe zay tsy anaiko hoentim-bazaha, tsy anaiko bakio ny vazaha sy ny ireo ekipa-vazaha napetrany teto, zay zavatra tena atao hoe légitime tsara mihitsy zany désobéissance civile ataon'ny vahoaka ray manontolo zany eo anatrehany mpitondra zay tsy kasy dia eo am'izay situation zay tsika am'izao fotoana zao ka zay tsara petraka ihany tonga amin'le fitenenana atsipy ny tady ny atamboko nomby atsipy ny tenany ambony malala fefa crise be tsika zao sanatria mbola isy ohatran'izay ihany dia asa zay fiarahan'ny firenentsika fa ny tsara indrindra averiko tsara mba mialy Andry Rajoelina satria nanao erreur izy fona mivoaka malagasy izy dia mipetraka ary eto dia miantso manokana ny opposition rehetra sy zay tia tanorazana aloha raha ina mijery hoe inona ny metimety koa ho an'ny firenentsika ity, tsy maninona na ny parti ao anatin'ny fitondrana izy miara mijery an'izay fa ny fitondrana tsy afaka iresaka amin'intsony satria olona tsy ara-dalàna Andry Rajoelina ahoana moa ny négocier naminy amin'izany fa parti ao anatin'ny fitondrana raha te hiresaka izy afaka miresaka mandamina ilay firenena aloha mba tsy sanatria ho tratran'izay crise goavana be izay tsika atsoatsy. Nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy anaiky izao zava-misy izao ny mpanao politika malagasy. Ankoatra izay dia fahadalàna hoy izy ny fanapahana ny vola saram-pandraisana anjara natao ambony dia ambony io izay manampitrotraka ny fahatezerana ireo mpanao politika. Fa ny alatsinainy ho avy izao ny fantatra fa hijana tanteraka ny fandrisana mpifidy manerana any Madagasikara. Ny 9 Jolay no ny farana ny fandraisana anarana sy fanamarinana anarana ataon'ny olom-pirenena tena anivo ny fokotany. Tsy mbola tratra nefa ny tanjona dia mpifidy ny soratra anarana misy 13 tapitrisa mahery. Mipetraka ihany koa ny ayay mahakasika ny fangararany lesam-pifidianana. Ravrazafy Mahena sy Mathieu Prince. 10 tapitrisa mahery kely no mpifidy voasoratra anarana anaty lisam-pifidianana hatreto. Betsaka nefa notaraina fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy ilay lisitra anoho ireo fahadisoana marobe toy ny anarana tsy ampy, ny larana kara-panondro tsy izy na ihany koa olona iray misoratra amina toerana roa samihafa. Ny mitratrano fepitaona fisoratana anarana anaty lisam-pifidianana no menseny saingy mitombo ihany koa ny fanontaniana sy ny ayay mandilina ny fangararana izany amin'ny fifidianana. Amin'ny lafiny ray izy mety hoe manome ataontsika hoe manome antoka hoe mbola misy chance zany ho an'ireo olona izay tsy voasoratra hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fa amin'ny lafiny ray kosa nefa tsy voahaja kosa ilay didim-panjakana, matoa atao didim-panjakana dia tokony hoajaina hoe amin'izao ora zao na amin'izao andro zao nanaovana ny arretage définitive dia mihemotra lava. Eo zany mampisalasala kely hoe mangarahara ve sa tsy mangarahara ny lisam-pifidianana. Midika izay ny fanaovana refonte zany dia midika tokony ho adio ny lisam-pifidianana ary tsy ho tratra mihitsy izay tandrana hoe 500 ny olona voasoratra ao anatin'ny registre électoral zay. Etsy andaniny barangy ihany koa ny mampaleotena ny senina tsy izay rafitra tokana mikarakara ny fifidianana. Efa leo ny vahoaka tovoka ny vahoaka ny fampanantenana pôkatsy fametrahana vaty fototra tsy misy tohiny manantena ny fifidianana novan'ny fiainany. Olona afaka anarana ny Madagasikara no tadiavin'ny malagasy fa tsy mpamarina kady, olona afaka mitsinjono avy fa tsy mpanao makety ary olona manana fahalalana ampy sy traikefa amin'ny fitantanana firenena.
Fa nitolakandro teo no namoahana sy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ilay sarymihetsika mitondra ny lohateny hoe nampoina horonan-tsary izay mirakitra ny tantara Madagasikara sy ny fikasana ametraka fanjakana tokana eto Madagasikara. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ny tanora ankehitriny no tena tsinjovina ka ampahafantarina tena zava-misy marina teto amin'ny firenena. Horonan-tsary mamohitra manokana ny firaisan-pirenena ho an'ny samy malagasy nampoina fanafoezana ny anarana indray nampoina merina. Ny zavatra tokony fantatra ary tokony tsaroana dia fanjakan'ny Madagasikara no kendrena indray nampoina merina fa tsy fanjakana mitsitokitoky io. Zany hoe fanjakana iombona ny mpanjaka rehetra eto Madagasikara, zay no atao hoe firenena malagasy. Zay no tadiavina. Be dia be manko ny resaka mandeha ary filazana zao ny tena marina fivoizana ny hevitry ny mpanjana tany zay nikarakara fampisarazarana antsika nefa tamin'ny azy tany am-boalohany dia mazava fa tsy maintsy fanjakana tokana, fanjakana malagasy no misy amin'ity firenena ity. Ka firaisam-pirenena zany tsy anareo mihitsy no tenenako hoe zavatra sarobidy ny firaisam-pirenena amintsika satria aza adino fa maniry ho toy ny malagasy ny firenena maro ary mba fantatro ny firenena maro eto tany hoe tsika mbola tsy nanana ady trano ka everiko fa tsy totany ela ary tsy lefy ny afatra indray nampomerina ranomasina valam-pariako fanjakana malagasy tokana ihany. Manomboka mahazo laka eto amin'ny firenena ny foto-kevitra fampizarazarana ka isan'ny antony nahatonga ny tsirikevitra andray dia tena andrianam-poiny merina. Zany hoe naninona nanaiky sy hoe ranatsoina hoe andaotsika hanatanteraka an'ity zavatra ity dia zatra ngeza be hitako tao anatin'le film rehefa mivakiko le script an'le horonan-tsary moa zany dia misy fampiraisana amin'ny Madagasikara ngeza be ao anatin'le izy ary raha mahitsika amin'izao izay no andraisako kely an'le teninao anisan'ny aretina lehibe amin'ny firenentsika amin'izao ny fisaraham-bazana mitady hisy andao ataoko hoe mitady hisy fifankahalana mitady ahery vaika be eto amin'ny firenentsika izay zavatra tsy azo heverina mihitsy ary neveriko ho anjara biriky kely koa nandraisako an'le nanekeko an'le andraikitra andao rangafitaina andao marina atao ty raharaha ty fa tokony vita tokony atao. Isokatra hatrany ivelany ny fampisehoana ity horonan-tsary ity ho an'ny eto Madagasikara manokana dia ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony no anaovana izany. Ankoatra ny fandefasana azy ao amin'ny fahitalavim-pirenena maharitra ora roa ity horonan-tsary ity izay amin'ny teny malagasy ranoray. Fahatsomboana sitraka ny tambokaramany tamin'ity taona ity ireo sefokotany manerana any Madagasikara. Tsombola niatra ihany koa araka izany ilay fandrotana tambokaramana izy ireo ho avy telo eny araka nampanantena ny Andra Joel ary voasoratra ihany koa tao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana amin'ity taona ity. Ankoatra ny tsy fahazahoana ny tambokarama dia iarany atsonjay ihany koa izay tsy mety manohana ny fanjakana mijoro. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Nakotrika mihitsy ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny haino amanjerim-panjakana ny faran'ny taona 2024 fa ho asondra avy telo ny tambokarama ny sefokotany-drehetra manerana nosy manomboka ny volana janoary 2024. Tao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sipantsina 2024 nampiakarina ho efatra alina ariary avokoa ny tambokarama sefokotany-drehetra raha roa alina na telo alina ariary teo aloha arakaraka ny sokajin'ny komina misy azy. Tsy voakasika kosa nefa ny anlefiny. Volana Jolay isika izao tsy mbola nisy nandray tambokarama tamin'ity taona ity ny sefokotany. Volana Desambra no niraisin'izy ireo farany vao tapa-bolana izay. Amiko zany amin'izao ohatran'ny diso farantanana satria mbola tsy nisy ny fampiakarana zany, mbola tsy nandray hatramin'ny janvier nakaty mbola tsy nisy ny fampiakarana tambokarama sefokotany. 7 volana amin'ity volana Jolay ity 7 volana zany tsy voaray. Antony dia tsy fantatra fa dia ny fampantenana hoe ho avy zay fanalaina daholo numéro 9 hoe alefa 1 vola zany tambokarama indray zay janvier nakaty. Ankoatra ny tambokarama, ny tarana ihany koa ity sefokotany ity fa iarany antsozay amin'izao satria efa maro tamin'izy ireo no esorina teo amin'ny toerany no izy tsy manohana ny fitondrany ary isan'ireo efa niara ny antsozay ny tenany. Fa mbola mikiko kosa ny olana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny fahefana mpanantanteraka eto Madagasikara mahakasika ilay fikasana fanonganana bromaritra farany teo izao dia nitondra ny fanehoan-keviny ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Brunel Razafintsandraofo raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Tsara dalàna ny fikasana andrava bromaritry ny antenimieram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka Brunel Razafintsandraofo.
misy lalàna amin'ny fe ny fanaovana izany hoy izy, indrindra fa ny olona voakasiky ny fanonganana tahaka ireny. Satria voalohany aloha zany tsy nampahafantarina mialoha, faharoa tsy mba navela akory hiaro-tena satria ao anatin'ny fotoana zay tsy maha eo ana no nalefa le fanonganana. Hafahafa be ny fieritreretana an'izany. Alohan'ny andianako dia nampafantatra ny bromaharitra ako fa tsy ho eo fa amonjy fetim-pirenena any amin'ny distrika zay nalany ahy, ary nampafantariko tsara tao anatiny ny fivoriny bromaharitra sy ny conférence de président fa efatrandro za makany efatrandro a no verina no niara-tsy ny lalana satria mandeha tongotra 2 kilometatra ako makany Manakara miakatra any Avohipeno petraka eo fanirian'ny tomobilako avy eo any mandeha tongotra makany Kongo. Efatrandro vao tonga any ale, efatrandro vao tonga any retour. Nampafantariko zany nefa amin'ny tsy maha eo mihitsy no atao fanonganana amin'ny raharaham-pitsarana rehetra nefa na amina raharaha mifanandrify amin'izany omena zo ny olona hiaro-tena, zay ny hoe droit à la défense, fa zany tsy nomena. Ka zay ny tenenako hoe hafahafa ary manahirana mieritreritra an'ilay izy fa de ino moa ny zavatra nitranga. Raha ny vaovao mivoaka dia misy olana eo amin'ny ity solombavambahoaka ity sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no mafisiny fa ny tsy fahavitan'ny mpanatanteraka ny asany no miteraka ny olana. Za aloha hatreto mahita fa sady tsy efficace le gouvernement, tsy manana initiative mihitsy, tsisy création mihitsy, monotone be, zao tsika sahirana daholo, vahoaka mijaly, rano tapaka, jiro tsy misy, karama tsy zarizara, vola ifampitadiavana. Zany ny zavatra iainantsika. Ary me mahantra maro anisan'ny mpiray-tanindrazana fa raha tsy ny lalana tsy tenenina intsony. Zay ve le exécutif nandrasana sy andrandray ny mpiray-tanindrazana ary azadino fa za anisan'ny solombavambahoaka ny ogaoga fanovana teny amin'ny 13 mai tamin'ny 73 député fa za manokana aloha miala tsiny, miala fondro fa tena diso fanantenana mitovy amin'ireo vahoaka maro anisa reo ihany koa raha nivokatra azo hatreto. Fa tsy nareo maro anisa ihany ve nametraka azy tamin'izay fotoana zay? Manahirana amin'ny resaka azy fa mbola ho avy ny andro iresana sy nazavana amin'ny antsipriana ny zavatra nisy teto. Zary mila ady etseroa ny mpanatanteraka ho hiatrany ny député ny Kongo, ny fahorim-bahoaka to zary tsy hita ny mpanatanteraka. Afafaritra tsy ratsaky ny 30 indray no tratra ny fairano nandritra ny fotoana tsy voafetra teto Antananarivo tamin'ity androany ity vokatry ny fahavakisany fantsona iray eny Ambatoroka androany. Voatsela kory nefa izay tamin'ity herinandro ity no efa nisy fantsona vaky teny Ambatoroka ka nampikorotana ny famatsiana rano teto Antananarivo. De izao indray misy fantsona hafa vaky izao indray. Antony mahatonga ny fahaverezan-drano betsaka amin'ny arabe hatreny Ambohipo sy ny manodidina androany tontolo izany. Misy ny fanarenana ary efa miverina amin'loany ny famatsin-drano ankoatra ireto toerana manaraka ireto izay mbola andalam-pamarinana de ny campus Ambolokandrina Ankatso, cité Ambohipo, Andohany Mandroseza, Antsobolo ary Andraisoro. Raha ny fampahafantarana nataony teo anivony orinasa Jirama, tsy maintsy nahato kosa ny famatsin-drano tamina toerana maromaro ny atoandro teo. Voakasiky izany ohatra ny teny Ambatoroka, Ambandia, Ankazotokana, Laote, Andohalo, Ambomitsimbona, Mandrosoa, Ambojatovo, Faravohitra, Beoririka, Sorano, Andravoangitsena, Ambatomitsangana ary ny tanàna maro samihafa. Vavaony fampianarana kosa indray lakile mamony varavaran'ny université ny fananana baccalauréat anomboka ny alatsinainy 17 Jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho antsika eto Madagasikara. Mbola saika nanao fanamanana farany avokoa ny mpianatra nanaova ny mpanao gazetina fanadidina tamin'ity androany ity. Betsaka ihany koa ny mbola nakany ampianarana androany naka ny toromarika farany. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ho tanteraina manomboka ny alatsinainy 17 hatramin'ny 20 Jolay ho avy izao ny baccalauréat sokajy ankapobeny sy ny tapany voalohany amin'ny baccalauréat sokajy teknôlôjika, teknika sy arakasy. Anomboka ny 14 hatramin'ny 17 Jolay kosa ny tapany faharoa. Iray andro mialohan'ny fanadinana mbola saika manantona sekoly sy fanaovana akory ny ankamaroan'ny mpiadina androany naka ny toromarika farany.
efa tsy manao famerenana betsaka intsony anefa. Révision be aloha tsy fotoana antsony tena révision zao fa amin'io sady fanatoniana no mijery aiza ny tena tsy voafehy tsara dia eo ny tena mila tsindriana kely raha mbola misy tsy voafehy tao anatin'izay enim-bolana sy volana zay. Voalohany aloha dia mila tsy taitaitra, mila tsy koropaka zavatra efa natao tany ampianarana daholo no tonga ao dia vavaka tsara aloha manala ny tahotra rehetrarehetra aloha dia avy eo miconcentre tsara dia mamaky ny lazadana aza matahotra averiko ihany efa natao daholo ny zavatra fa tsy miala amin'ny efa natao tany ampianarana. Efa tokony fametrapetrana no atao amin'izao ho kosa ny toromarika ny mpampianatra, izany hoe efa tokony alamina ny saina. Kinaina aloha zany matatahotra ihany za fa tsy maintsy atao ty fa matière mbola tena tsy hay aloha zao histo-géo tena mampatahotra. Efa mametrapetraka kely efa tsy dia manao révision be to fa le résumé kely reny sisa ny anarana efa tsy dia mianatra be to. Ny tokonaina tsy maintsy asiana foana ny tokonaina fa zany hoe akina amin'Andriamanitra dia mianatra tsara fotsiny manao révision tsara. Ny histo-géo ka le histo-géo somary lavalava le izy dia koa le izy ambony be ny coefficient le histo-géo dia zay no atahorana kely an'ilay izy matahotra sao dia hors sujet manao mise au point kely sisa fa mamakimaky izay matière atao ohatra hoe latsinainy dia mamakimaky philosophie sisany dia ny arivan'iny anglais ohatratr'izay. Nahitana fiakarany 2.5 isanjato ny isan'ny mpiadana hiatrika ny baccalauréat amin'ity taona ity mitaha ny taona 2024. Manodidina ny 3.995 sy roa hetsy izy ireo manerana ny nosy. Ny seriel ny betsaka indrindra manodidina ny 4.795 sy ray hetsy raha mitaha amin'ny série S izay manodidina ny 7.737 sy 4 alina. Ny série teknika kosa manodidina ny 3.700 sy ray alina ary manodidina ny 4.700 sy 5 ny série OSE. Fa malona ny fasarana n'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia mpianatra 700 ao amin'ny boriborita fahenina no nomena tantsorika fampianarana amam-bolana azahoan'izy ireo miatrika ny fanadinana baccalauréat araka ny tokony ho izy. Germain Medjanary sy Manora Andriamalala. Mpianatra misy 700 hiatrika fanadinam-panjakana baccalauréat no nahazo tsodrano avy amin'ny solom-bavam-bahoaka Totso Andriamampandry Androany teny Ambohimanarina. Nandritra ny 3 volana no nanarahan'izy ireo fampianarana maimaimpony. Anampiana azy ireo amin'ny fiatrehana ny baccalauréat no tanjony. Teo anatin'ny 3 volana teo zany izay koro maimaimpona ho an'ny mpanala faradinana CPE BBC ary Androany zany dia baccalauréat dia tonga taty moa zany ny tenako nitsodrano andro zareo ary nanome atoromarika andro zareo amin'ny mampanabe ny tenako koa zany dia nanome toromarika amin'ny fomba fanalana ny fanadinana. Dia tiana ny manamarika eto fa mamaim-pona izay cours izay zany tao anatin'ny 3 volana ary tsy vitany cours ihany fa ny polycope koa zany dia mamaim-pona ihany koa zany nomena an'ireto zanaka Ambohimanarina reto. Zany no atao dia mba analefaka ny ahafahasaranana ireo ray aman-dreny izay tena sarotra amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao satria raha mbola hanao cours zany mbola vola hafa koa miala amin'ny ray aman-dreny ary ho fanampiana ihany koa zany ny mpianatra mba ho afaka ho be no afaka zany ny mpianatra rehetra indrindra fa ny zanaka Ambohimanarina izay nahavoavidy anazy zany ka teto Ambohimanarina. Zava-dehibe ny fampianarana ary ny fanaovana ambany zavatra izany no anisany mampiretika ny firenena toy izao. Ny fianarana no lova tsara indrindra ary dingana ray no fahazahoana ny baccalauréat fa rehefa azo zay dia tsara foana ny manohy ny fianarana zany hatramin'ny farany ary tokony hanana foana zany ny mpianatra izay hoe tia fianarana ary saina tia karokaroka izay ary tokony manana défi foana sy manana tanjona amin'ny fiainana fa rehefa hanana an'izay rehetra zay zany dia tafavoaka ny olona iray satria ny mpianatra izay tafita izay mahay manana ny fahalalana manana ny diplôma no hanavitra ny fiarahamonina sy ny firenena ary afaka ny firenena amin'izao fahasaranana sy fanitrana izao. Anomboka ny alatsinainy izao no hiatrehan'ireo mpianatra ny kilasy famaranana ny baccalauréat. Nitsodrano azy ireo noho izany ny solombavam-bahoaka Totso Andriamampandry.
fa madidina ny 5 isa isan-taona eo ny trangana fahasarotana eto Madagasikara vokatry ny fanalanjaza araka ny antotanisa avy amina firaisamom-pirenena. Vokatry ny tsy fampiny ny fifampiresana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka no anton'izany. Eo ihany koa ny tsy fampiny ny fanabeazana ara-pananahana ho an'ny tanora. Mety hitarika hatramin'ny fahafatesana nefa ny fanalanjaza noho ny voka aloloatra na ny voka tsy nirina. Ravirazafa Mahena sy Mathieu Prince. Ny fanatontoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia no tena mitaizana ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ny ray aman-dreny ihany koa no menatra hiresaka amin'ny zanany mahakasika ny fanabeazana ara-pananahana. Tokony tsy hamenatra zany satria ny amin'izao efa voatra be ny fivoarana dia mila mahitsy miresaka amin'ny zaza hoe izao ny tokony mahazo anao, izao ny zava-misy ara-pahasalamana rehetrarehetra mba tsy ahavoan'ny zaza. Zaho zao dia miresaka tsara mihitsy amin'ny zanako vavy izao ny zavatra misy amin'izao akia amin'izao fiainana izao dia mila mitandrina raha manao an'izao ianao dia mety hotratra an'izao dia mahitsy tsara mihitsy miresaka aminy mba atsapana hoe izao ny zavatra mety hitranga. Zava-dehibe anefa ny fifanatoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba tsy hivoana na hanao tao foana ny ankizy. Tato anatin'ny taona maromaro, nitombo ireo tanora latsaka ny 12 taona niroso tamin'ny fanambadiana loloatra no nivoaka tsy nirina na voaka loloatra. Ny tovovavy sasany kosa nisy ireo niroso tamin'ny fanalanjaza satria mbola tia no fianarana sy matahotra ireo ray aman-dreny sy fiarahamonina. Anjara ndraikitry ny ray aman-dreny anefa no mitaizan'ny tanora lasy vavy, manampy amin'ny fitaizana kosa ny any an-tsekoly sy ny fikambanana samihafa. Manao fanentana zay ary manao antsoa fitondrana feo mahakasika ny hoe mila resana ny fadim-bolana. Ao anatin'io fanabeazana io ihany koa zay dia mampafantatra ny vokatra ny loza ateraky ny voka loloatra sy ny voka tsy nirina dia manao fiara-miasa zay amin'ny ray aman-dreny hoe tsy ho aty anatin'ny fikambanana ihany akory fa indrindra any an-tokantrano ihany koa dia mila resahana izany fanabeazana fananana ny zatovy izany. Ireny zany ny hirika anankiray mampihena rehefa fantatry ny ankizy le hoe izao kay ny loza ateraky ny voka loloatra, izao ny loza ateraky ny voka tsy nirina dia manampy endry zareo ihany koa izay ho amin'ny fitondran-tena. Fa hiverenako foana moa izany le izy teo hoe ny fikambanana mpanazava dia miaina le lalàna sy fanekena ka raha ohatra izy ka miaina tsara izay hoe madio fitondran-tena izay dia efa ampy ety hisoroantsika. Miteraka fahasarotana ho an'ny fahasalamana ny fanalanjaza hoy ny mpitsabo ary mety hitarika hatramin'ny fahamombana sy fahafatesana izany. Le olona tsy manana ny fahaiza-manao izany manao an'ilay izy dia le sokotsokiriny ireny dia na misy microbe tafiditra na ny hémorragie na ny favakisany tranonjaza ohatra na avy eo lasa mety tsentina ny ao anatiny ao lasa tsy miteraka tsony avy eo na manao ny zatsosokoditra ireny ohatra na dia ny sanatry mivava igny any mba tsisy zany mety eo mahaty ampanaovana lesy mihitsy. Ho an'ny mpikambana mpanazava eto Madagasikara izay mitaiza tanora sy ankizy vavy any amin'ny sehatra ambany no efa beazina amin'ny lalàna sy fanekena ny mpikambana, zarina katao ray aman-dreny, ampianarina hitondra-tena, fomba fitafy ary fomba fiteny, ampianarina ihany koa atoko-tena amin'izay atao. Fananatanteraka ty depotra faobe ny komtima tena amin'ny commune Nambohidrapeto teny Androany tanjona ny fanamavanana ny fahasaranana amin'ny fanaovana izany ho an'ireo mponina eny antoerana hoy ny fanazavana. Maimaim-poana radio ny nanaovana ity hetsika sosialy ity zaza 50 no nofiraina tetsy Ambohidrapeto io maraina io. Fomba mbola manana ny lanjany eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny didipotra mbola maro ny fiarahamonina no manao lalàna fa tsy miditra ao am-pasandrazana raha tsy vita famorana. Vavaon'ny fanatanjahantena indray tanterahana etsy amin'ny stade Barea Mahamasina manomboka androany ary aharitra 7 andro ny fifaninanam-pirenena iadina izay tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 14 taona sokajy lasy vavy. Nampiavaka ity andiany ity dia izy ahitana mpandray anjara be indrindra noho ny hatramin'izay. Mpilalao arivo avy amin'ny club 170 no fantatra fa andray anjara.
misy ekipa lehilahy 7 sy vehivavy raiky amby 3 ligiparitra 40 no isolo tena Antananarivo izay mpampiatrano. Misy ekipa 8 avy amin'ny zazalahy sy zazavavy. Araka ny lamina napetraka dia tsy maintsy nandalo fizahana taona na ny antsoina hoe test pour contrôle d'âge avokoa ireo mpilalao rehetra mandray anjara amin'ity fifananana ity. Natomboka androany izany ny alohan'ny fanombohan'ny lalao. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity ny maresaka avy any ivelany. Olona 7 no namony ainy ny hotsahan-tany vokatry ny oram-benkija tao Korea Atsimo. 3 tsy tapopoka raha nitatitra nataony manam-pahefana any an-toerana. Tombanana ho 790 ireo mponina ao Koezanina no nahazo fampitandremana ialana ny toeram-ponenany tamin'ity androany ity. Manamantsy ireo manam-pahefana any an-toerana fa ho tondraka ny tohatra ny Koezanina ka mety ampiletika ny tanàna iva ao amin'ny faritra manodidina izany. Tati-baovao ny Andomialatina sy Andry Rakotomalala. Tao anatin'ny 3 andro, nandrakotra faritra maro tao Korea Atsimo ny oram-be. Manay ny manam-pahefana any an-toerana fa hiakatra ritomby ireo olona maty sy tsy tapopoka tao anatin'ny ora vitsivitsy. Raha nitatitra ny maraina teo, olona 7 namony ainy, 3 hafa tsy tapopoka tao aorian'ny oram-be izay namely faritra maro tao an-toerana ary manery ireo mponina hifindra toerana no ny mety sy nafivakisany barazy. Raha ny vaovao hatrany, dia maty ny hotsahan'ny tany sy firodana ny trano vokatry ny oram-be ireo olona 7 ireo. Tamin'ireo tsy tapopoka, ro no safitry ny tondra rano tao amin'ny loasa iray any amin'ny faritany Gyeongsang avaratra hoy ny ministry ny atitany any an-toerana. Mahery ny 790 ny mponina amin'ny distrika ny Gyeongsang afovoany no nasaina ny ala ny toerana io maraina io satria nanomboka tondraka ny tohidran'ny Gyeongsang noho ny oram-be ary nampiletika ireo tanàna iva mifanandrify aminy. Manoloana ity tranga ity, mijanona avokoa ny fitanterana an-dalamby rehetra manerana ny Korea Atsimo. Ireo fiaran-dalamby aingam-pandeha ihany no mbola manohy ny asany saingy misy ora ahafahany manatanteraka izany. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-bavao tamin'ity herinandro ity. Isaoraka ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitry ny MPS ny fandarana ao namarina sy ny Global News no arainao aorin'izao fotoanan'ny fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe Mutante Ghost World Girl. Ny sampana fampalalam-bavao dia manome fotoananao amin'ny alatsinainy indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.